Salama daholo androany zany a vo amaly ny antsoavy nataon'ny pasteur Jean-Luc. E pasteur Jean-Luc moa zany manzay tsy mahafantatra dia miasa ny Belgique malagasy. De betsaka koa nanontany azy zany hoe manontany foana ahoana ilatsaka flo ihany ve koto sa ahoana betsaka ny tena manina moa zany manosika anao an'le izy. De raisiko manokana ny afatry pasteur Jean-Luc za ngambany tsy de mahay miresaka loatra ohatran'ny malagasy ahoana fomba fisaorana lava be satria efa hainareo za fa za ina moa zany mahitsitsy toraka zay ihany tsy de mila safary teny fa de tena isaorako erapo eratsaina ny tolo-hevitra nataon'ny pasteur Jean-Luc. Ny antony de voalohany indrindra amin'ny maha-pasteur azy. Amin'ny maha-pasteur azy de tena manome lanja be amin'ny fomba fijerin'ny olona hoe izy pasteur no manolotra olona ohatra satria ny fahazahoan'ny gasy ny akabetsahan'ny gasy de zay le gentilisa zay zay le mpanenjika fivavahana zay zay le devoly zay ka raha pasteur amin'ny tena tonga de misokatra ny voamason'ny gasy rehetra miova ny fomba fijerany koto gada be zareo. Izy miresaka hoe tokony latsaka président zany mba anao contre-pied hiteraka électrochoc amin'ny système efa pourri ao Madagasikara am'izao fotoana zao. Mba mitady olom-baovao zany izy mitady olona hors système, mitady électron libre ohatrana za libre afaka mitendry tiako tenina, za tsy miankina amin'ny antoko, za tsy mila manampy tamby ny mpivavaka, za tsy mila manampy tamby ny zoo. De izy miteny zay amiko nefany ny fanaovany amin'ny maha-pasteur azy fanolorany ana ho fangatahany fanaovany antsoavo mba ilatsaka filoha amiko zay koa de contre-pied koa zay électrochoc koa zay zavatra zay ary manome voninahitra de isaorany indrindra anao pasteur. Fa no maraka zany akoatra maha-pasteur anao ary efa fantatra etrehitra fa tena olona intellect be i pasteur Jean-Luc. Intellect be izy raha izy ary miresaka ngamba de mitsoka ngamba ny ina moa zany ny 500 ny malagasy mitsoka satria tsy azo ny zavatra resahan'ny pasteur Jean-Luc avolenta loatra ka amin'ny maha-pasteur azy ray da amin'izy mahavolenta azy no manome lanja amiko zany voninahitra be zany ary tsy ataoko ambany zavatra voaraiko ny afatra amin'ny pasteur hoe tokony ilatsaka filoha de efa fantatry ny rehetra moa zany fa zany zavatra zany tsy maintsy ilana dinika be de be. Da amin'ny mamaly koa zany amin'ny sasany hoe ilatsaka avy koa tsaotra anao de ny azoko ambaraka amba de zao misy olona vonina ny andohan'le 250 millions caution olona particulier olona anankiray vonina ny andohan'le izy. Misy koa olona mpanakarembe tena mpanakarena zany zany tena mpanakarena le olona de tena mpanakarena izay simba ny fitonana ankehitriny sy ny système ankehitriny ny ina moa zany ny mpandraraha zany le olona ny business angamba zany raha miteny business mantsy de ohatrany hoe business zany ohatrany hoe affaire fa ny azy tena fandrararana ara-dalàna tsy sosoka nankely fa manana entreprise be de be le olona de izy amin'izy leo an'le zavatra mandalo am'izao fotoana zao de vonina anampy ara-bola sy ara-logistique. De be lehibe koa ny tanora indraindrindra ny mpianatra zay manana association sy ny karazany ny diaspora mandrisika anao an'le izy ka raha dinihina le izy am'le fanohanan'le olona de azo atao tsara le izy. Ny mpanakima tsy maintsy misy hoe elavy azo 5% eo elavy zao ka raha za zao ve amin'ny inona moa zany compétence ananako ohatra ny fianarana ataoko ny fahaizako ny expérience ananako aty ivelany hoe ina zavatra anina ny connaissance ananako sy ny inona koa zany charisme sy ny rehetrarehetra raha za zao ve no azo 0,1%
dia zay tokony ampomehan'ny gasy, zay ny tokony ampomehan'ny gasy. Fa raha ireo efa mpitondreo rehetrarehetra ireo vendran'ireo raha reo no mahazo 700 dia zay no mahafaly anareo, dia eo mipetraka le avy andrarana, raha izao no imezana raha mahazo 1%. Raha izao no mahazo 1%, dia tokony ampalahelo raha mihoatra, satria na izy moa na raika lahy mitondra zao na raika lahy mesista hiditra eo dinio ange ireo no anao ady hevitra amiko, anao débat final amin'ny finaliste amiko. Tena tsakitsako reo, zay zavatra misy zany, tsy hoe mipoera le bandiko manambony tena, fa zay zavatra misy. Ampitao ange, eritrereto ange hoe za zao anao ady hevitra amin'ny andro Rajoelina na Ravalomanana. Hitatsika ny ady hevitra natao débat nataon'izy roa lahy reo tamin'ny 2018 tamin'ny premier tour sy deuxième tour. Fa hitatsika reny niveau reny. Ka raha za zao no omezanao fa hoe io ve da avita 4% na za zao tegna sasany président Fokotany mety am'la, dia tena tokony miatrehitra le olona. Ka zay fandehan'izy azo etretina tsara l'izy, fa itsika raha anao zavatra dia tsy tabataba tsy tabataba tsika, fa nina moa zany ny 750 ny angambany dia hoe anao, fa ny 100 tsy anao. Nefa zay 100 zay goavana be zay ngambany azoko lazaina amin'ny mikasika an'iny hoe latsaka tsy latsaka, ina moa zany be dia be ny zavatra atao ary mila malina koa raha ilatsaka, mila malina. Tsy afaka tonga dia tabataba hoe za ilatsaka zao fa mijery ny fandehan-javatra. Fa io araka ny tenen'ny pasteur Jean-Luc, tsy voatery lany, tsy voatery azo pourcentage be dia be, fa atonga saina fotsiny. Ary tsy apoizina satria be dia be ny gasy efa leo tanteraka ny zavatra mandalo a Madagasikara amin'izao, efa leo tanteraka ny zavatra mandalo a Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao, amin'izao fahasalana be dia be izao. Betsaka be ny gasy efa tsy fidy, betsaka be ny gasy leo fa tsy afa manoatra, satria tsy maintsy inona zany, ao ny alabato, ao koa ny vendrana, ny 700 ny gasy vendrana hifidy nefa zay fa tsy mamely. Dia tsy afa manoatra zany le gasy le misaina. Tareo gasy misaina ireo mety aty amiko ireo, mety zay fandehan'izy. Fa io zany angamba manaraka za manazava hoe misy miteny hoe inona ny vahaolana entinao, inona ny ahoana stratégie rehetra, aleo alzavaina manaraka. Fa androany zany dia fisaorana ny pasteur amin'le tolokevitra, dia fisaorana anareo rehetra koa manosika sy maka era anao an'izy, dia ho hitatsika eo ny fandehany. Sotra indrindra.